Naharitra nitandregny ny fampitanay ny vaovao misy aty anivony distrika ny Mananara Avaratra eo anivony resaka fampandrosoana satria ny lalana Kitofara ny fampandrosoana lalan-drà ho an'izany radio. Rabenirina Laza Betega minga mivantana avy aty Mananara Avaratra ho an'ny fampitana ny vaovao atao anatin'ny fandarana Okazava. Sorana betsaka ianao namana Betega napitan'izay vaovao rehetra izay. Ary dia izay tokoa ny hoe tsy tompotrano miono ary dia kompatana ho anareo any Mananara Avaratra zany fa tsy misy ny laingy ary dia isorana ihany koa ireo tompon'andraikitra mivantana any toerana eo ny ben'ny tanàna eo ny solombavam-bahoaka eo ny fikambanana ray aman-dreny sy ny sisa nanam-porofo sy ny laza ny zava-misy marina fa ao anatin'ny fanatanterahana ary ny tena zava-dehibe ary dia ny fahatsapana izay ny hoe ny mpitondra fanjakana anankiray dia tsy voatery hoe ho marina tanteraka fa mety misy kanefa tsy entina hankalana azy zany fa mifanohatra ary tadiavina ny vahaolana entina antsiana sy hanampiana azy mba havita tsara ny asa tiana tanterahana sy atao manoloana ny asa rehetra izay tanterahana. Nisy koa moa fisaorana ny teo anivon'ny travaux publics izay ataontsika hoe goavana dia goavana ihany koa ministera misahana an'izay satria tsy matory andro tsy matory alina ny eo anivon'ny asa vaventy ministera ny asa vaventy manoloana eo ihany koa ny mpandraraza ny tomponantoka manamboatra ny lalana isorana koa ary dia mba hatotosan'ny asa amin'ilay teny mahazatra ny hoe manara-penitra lalana manara-penitra ary ny lalana tokoa ny anisan'ny antoko ny fampandrosoana indrindra satria ny vezivezena ahafahana mitanisa sy mitatitra sy ataontsika hoe mijery ny zavatra rehetrarehetra ahafahana hijerena ny elakela-trano rehetrarehetra ahafahana mampandroso ny faritra anakiraika dia kompatana ho anareo any Mananara Avaratra isorana ianao namana Betega mpanao gazety amin'ny radio RNA zany izay miara-miasa amin'ny onjam-peon'ny Viva napitan'izany vaovao rehetrarehetra zany teto amin'ity fandarana Okazava anio ity. Hitondra famakafakana fosika amin'izao atoandro izao dia eo indray ianareo amin'ny faneho-kevitra amin'ny antso amin'ny finday. Ny famakafakana fohy hoentina amintsika dia eo amin'ilay hoe alohantsika tsy voarebireby tsony zany satria raha ny faneho-kevitra mandeha rehetra zany na hatrany amin'ny faritra na hatraiza zany dia hita hoe mifantoka amin'ny asa ataony ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny vahoaka malagasy. Tsy ilozany ataontsika hoe marina hoe misy ny fanoherana fa ataontsika hoe tena mifona raha miteny amin'ity ohatrany tsy dia asian'olona lanjany firy-tsony tsy mamenatra amin'ny teny an'izany ohatrany tsy dia asian'olona lanjany firy-tsony satria nahoana tsisy apory goavana hoe mba mavesatra entin'ny mpanohatra entina andaminana entina ampandrosoana entina mba hijerena lavitra indrindra moa raha hitarain'izy ireo ny sosialim-bahoaka inona ny sosialim-bahoaka mba entin'izy ireo teny ny valy teny boraingina mety anao hoe kanareo zao ny eo dia izy za mamaly hoe rehefa tsy otsony nareo kanefa mbola mitonona ho mpanao politika milaza fa tia tanindrazana dia rehefa tsy otsony zany nareo dia avela hiahaka eo ilay firenena dia avela hiahaka eo ilay vahoaka fa fampioro-tsaina sy fanaratsiana izay no andeha setra an'ilay izy ve io no mila fanamboarana fanaovana politika eto Madagasikara. Zao vao tena hita taratra hoe ny mpanao politika eto Madagasikara ny sasany dia matim-pahefana mpitady toerana fa tsy mametraka mihitsy fitiavana an'ilay tanindrazana sy fitiavana an'ilay firenena. Zavatra azo anam-porofona an'izany dia tsotra raha vao misy zavatra miseho kely maika moa nahazo an'ity Facebook ity dia mirarakopana daholo ny resaka tsanga sy aman'orana ka indraindray ary hatramin'ny vaovao tsy marina sy laingy afafy entina andrebebena n'ilay sain'ilay malagasy. Donc zany vato misakana ao amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena zany sy fampandrosoana n'ilay vahoaka na tiana na tsy tiana vato misakana zany iza mametraka n'ilay vato misakana. Donc zany misy eto mitonona mpanao politika fa tsy tia mihitsy ny ampandroso amin'ny Madagasikara sy ny ampandroso ny vahoaka mandainga viara amin'ny teny an'izany misy an'izany eto. Donc zany ny zavatra tiana ambara manoloana an'izay eo anatin'izao famakafakana fohy izao dia ny hoe isorana ny malagasy maro anisa mahatsapa ny fomba fanaovana politika eto hatr'izay ka hita taratra izy amin'izao fotoana fa mibaribary mason'ny vahoaka malagasy ankehitriny
maro anisa zany de hoe misy fitondram-panjakana tena miasa ary tsy mamety raha tamin'ny fitondran'olo-kafany mampisoa mampatrika mitondra famakafakana ohatr' zao afahafa ihany ozy ny fitenenana nareo namako mpanao gazety sasany afahafa ihany fa io ny lanja ngeza be nanoeran'ny malagasy kanefa ny mpitondra dia matato soka tao anatin'ny atao hoe demokrasia ny fahalalahana amin'ny teny ny fahalalahana amin'ny teny tsaroana izay mpanao gazety izay sorako ny loholona izy amin'izao fotoana mendrika izy raha lasa loholona za tena miteny an'izany lalatiana Rakotondrazafy izay atao hoe fanilo anankiray ny taridalana betsaka tao anatin'ny lalana ny voahana amin'ny faneriterenana ny asa fanaovan-gazety. Ankehitriny ny mpanao gazety dia tena ataoko hoe malalaka ary afaka miteny tsara fa mamoaka vaovao tsy marina ihany ny tsy mety fa ady eneny natrehana tamin'izany ry mpianao zany samy natadidinareo fa mivokatra izany tolona rehetrarehetra nataon'ny mpanao gazety zany io mampivelatra amin'ny fiainam-bahoaka mamantatra zavatra marobe iaina n'le firenena sy atrehan'le firenena. Izay no mahatonga anay mpanao gazety mitrandraka etsero mazoto mitady ny vaovao afaka miteny mitondra famakafakana samy joro amin'ny zavatra marina samy joro milaza ny zavatra tsy marina ihany koa sy tsy mety tsy hoe milaza ny zavatra tsy marina milaza ny zavatra tsy mety fa kosa tsy nandeha hanaratsy olona fa fantsiana no ilaina. Indrisy nefa ny asetry ny mpanao politika an'le izy tenenina hoe rehefa mba manana ny kasikety anankiray ianao ohatra tonga olom-boafidy dia aloha mba sehatra iny asa iny no tena tanterahana mba ho voaporofo marina fa olom-boafidy ianao fa tsy afangarinao bitro zany ho tsy azo enjehana zany za tena miteny amintsika eto amintsika nge misy olona manana kasikety efa ho folo 5, 7, 8 ahoana ny afahanao miandraikitra ndraiky zany mila fahantsiana koa zany sasany sady directeur ary amin'ny any izy dirikaby ary amin'izao conseil spécial ary anina ohatran'izao ao amin'ny daholo karazana kasikety maro samihafa tsy fialonana koa sanatria fa tsy mety zany be loatra le andraikitra sarotra ny anenjehanao an'izany dia ny problème amin'izay fotoana izay za mino maromarina fa tsy le filoham-pirenena mametraka an'izany tsy ny filoham-pirenena mametraka an'izany za tena miteny an'izany fa mety ny filoham-pirenena ary voafitaka amin'izany mety tsy fantatry le filoham-pirenena koa raha fisian'izany eve ianao ty sady ary amin'ny anina no ary amin'ny anina no ary amin'ny anina no ary amin'ny anina no ary amin'izao nefa le lesoka mitranga ao amin'le toerana izay mety iasany mila jerena zany zany rehetrarehetra zany fantsiana balizy nentinay tsisy mialina amin'izay kasikety anananao any miala tsiny fa le asa vita tomombana tsara mahafapo ny olo-pirenena mahafapo ny mpitondra ametrahana ny tena hoe lalana tokony izay ny tadiavina izay ny tena tadiavina zay ka izay mahatonga antsika miteny hoe misy fantsiana ngeza be ihany amin'le fomba fanaovana politika eto ary raha ohatra ka misy olona mahatsapa fa manana kasikety maromaro dia oka izy tsy resaka mpanohatra asa raha azonareo ny tiako tenena satria anisan'ny akinan'ny andraikitra maro izy kanefa tsy hoarany zany dia rehefa avy eo izy ihany mahazo loza amin'le izy ka avy eo rehefa avy eo hitan'le mpanohatra le izy dia samy manana ny olazainy amin'izay rehefa avy eo dia eo le fameriverena ny saitsika rehetrarehetra fanintsika rehefa avy eo zay mahatonga antsika miteny hoe ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao no nampibaribary zavatra betsaka amin'ny alalan'ny asa izay tanterahana sy tokony natao fa tsy natao ary tokony ho vita hatr'izay fa amin'izao fotoana vao vita ka mahasanganehana ny rehetra hoe ay ve azo atao tsara ny nampandroso amin'ny Madagasikara ohatran'izao zany e miteny amintsika fa raha problème fanamboaran-dalana zany raha efa tamin'ny fitondrana maro mifandimbiny na ho aby eo dia izay tsy manaraka an'izay dia gadraina nandeha étape par étape daholo dia izay vita aloha dia tanterahana foana hatrany hatrany asa raha azontsika izany zavatra tiako resahana rehetra zany ny zavatra nisy fa zay ny tenenantsika ny hoe vanim-potoana tsy dia andeha hitodiana amin'ny zavatra manahirana tsony fa andao ho tadiavina ny zavatra tsara hijerevana ny soiombonana hampandrosoana ny firenena hijerena ny fodi-drafitrasa izay misy ka hiarovana an'izy ireny ary ho tanterahana foana ny tenin'ny filoham-pirenena ny raha ny teny izy hoe ampio anapiko anareo tsy hoe izy rery fa mifantoka amintsika rehetrarehetra zany tsy teny zany raha manao zavatra koa ianao zoanao no miteny ampio anapiko anareo mikisakisahy ery ka rehefa mahavita zavatra dia andeha ifampialina sy fanenjika ifampisitona midina fa mba hampivelatra ny firenena anankiray hampivelatra ny mponinao dia izao mifanampy ny olona rehetrarehetra ahafahany rehetrarehetra mivelatra ihany koa ataoko entre parenthèse kely fotsiny ity
ty tena anankiray ty. Tsika raha mandehandeha dia mahatsikaritra reny bricoleur kely tsika gasy reny manamboatra zavatra reny. Entre parenthèse ho aty. Fa na tsika vakivava hoe mahay ranga le gasy. Tena misy manan-talenta le gasy. Piny izy reny. Dia mamaly le gasy rehefa mba miresaka aminy. Zay nge mahavita tsisy manampy tsara-bola sy ny sisa. Dia mba ampitaiko zany eto amin'ny okazava hoe mila fifanampiana izy reny ampidirina tsara amin'ny ara-dalàna ahafahany mampivelatra tsara. Ohatrany nge mampandroso an'io sinina io. Tena hoe mifantoka ary mahavita zavatra be da be. Ohatran'izany zany zavatra hoe tadiavina hoe betsaka ny zavatra tiany malagasy ho atao fa misy tsy fahampiana ao aminy. Za tsy miteny hoe malaina manampy ny fitondrana. Fa ozy iza kosa hoe mila ampiana ny fitondram-panjakana ahafahany manampy antsika inona ny tolo-kevitra entina manampy an'ilay malagasy eo amin'ny siam-piariana madinika dia madinika ohatran'izany ny zavatra misy. Mila mifanampy zany fa tsy le hoe bricoleur kely ery manao zavatra dia avy ny sasany avany zao ty fitondrana misy mampiosina anisany ohatran'izao raha misy mijery akory nareo. Tena zany ny tena zava-doza zany. Nefa iza le mamendry fendro an'ilay malagasy ohatran'izany malagasy ihany. Mampalahelo tena mampalahelo. Fa raha mba misy aminareo mpanao politika aminareo rehetrarehetra izay manana hevitra angony le hevitra hoe inona ny fomba hanampiana izy ireny. Ny sasany moa tonga dia mamaky vava fotsiny zao. Normal raha izao ny ataony la bricoleur ohatr'izao tsy misy asa tsy sinina nefa raha anisany ary mbola angaha satria misy le bricoleur reny mampisoa mahay manamboatra ohatra zany ohatra ty mahay manamboatra jirona tômôbila hafa atao amin'ny tômôbila hafa dia hain'izy ireo manefy azy tsara dia vita rehefa avy eo afa-po ny tompona fiara iray miala eo amin'ny fanamboarana. Dia inona ny valiteny azo matetika normal raha betsaka mpangalatra jiro izy ohatra tonga dia any le valite fa jereo aloha le traikefa nanan'le olona dia mba eto le etaeta ahafahany mijery le vahaolana rehetrarehetra tokony fanampiana fa tsy jugement ratsy. Io nge raha vao jugement ratsy ny alefanao aloha dia ratsy foana ny zavatra midomina dia tsy tavavoaka fa mivoaka sepitra eo. Fa raha ohatra mba jugement tsara ny tola mazava ho azy tsy maintsy misy mamirapiratra ny lalany izoran'ny sainao rehefa avy eo ahafahanao mitady vahaolana maro samihafa. Tena tsy ngentsika zany hatrany amin'ny zavatra madinika indrindra ka zany rehetrarehetra zany nentina mihitsy zany famakafakana kely zany androany mba hifantohantsika hoe manahoana moa zany ny fiainam-pirenentsika amin'ny rivotra politika misy eto. Inona ny tena lesoka angeza be betsaka ny mpitondra ny fandimby teto samy nanana ny vinany samy nanana ny zavatra nataony. Za tsy mandà misy ny asa nataon'ny sasany fa ny zava-dehibe tsy mamenatra amin'ny teny zany zao fitondran'andro rajoely zao dia nampamirapiratra tsy nampisavany sain'ny olona nampijerin'ny olona hoe tena misy téléphérique Madagasikara, tena misy train urbain Madagasikara, tena misy an'izao fa mbola eto amin'ny capitale aloha betsaka fotodrafitrasa tsy lazaina izany tsy vakivava amin'ny fotodrafitrasa mandainga fanaratsiana fotsiny angamba sisa misy hoe zao na izao fa mandainga izay tsy vakivava ay ve tena izay manko mahatonga antsika amin'ny teny io hoe ianareo any fotony any rehefa mahita fotodrafitrasa mitsangana aza menatra mihitsy miteny hoe vita somatsara ny anina aty aminay aty fa efa misy an'izao aty fa misy aty manelitsao mihitsy hoe sy ny any ananina zao mifaritra any ananina ohatran'izao lalana ary tsy vita iny zao mananaravaratra manapirofo dia ndana zany makamy mananaravaratra fa dia andainga ve vaovao mivoaka avany sy mimponina mipetraka any mahita ny zava-misy eo mety fafinaretana fotsiny sisa ny haingo teny ata eny amboarina e le lalina fa mbola tsy vita Angamora miteny ianao namboarina le lalina dia namboarina androany le lalina dia vita rapitso fa namboaran-dalana zany fantatry ny rehetrarehetra fa tsy moramora manao an'izany fa ny zavatra appréciena fotsiny dia ny hoe izay ny anampiana ny ministère ny travaux publics sy ny fanamboaran-dalana sy hoe mba amboary iakaingany mba ataovy izay mavita azy mba iakaingana dia mba mahafinaritra izay ny azo appréciena fa efa hita maso zao io fa amboarina ny lalana donc zany mana fanantenana fa ho vita ny lalana fa mba tsika fotsiny mba make hoe ingany mba ho vita ingany fa io koa fomba fanamboaran-dalana mbola misy pitsopitso ny be da be ny teti-bola tsy lazaina tsony ao anatin'iny ny fanaraha-maso ny teti-bola anaovana an'io moka tsy fanometsiny ny ambolony ihany ka milaza ianao fa mpanao politika dia ilaza ny ty akrangatsy amanorana rehetra ty atsangatsy amanorana rehetra ty fa raha tena mpanao politika ianao dia miondre hatreo ny zava-misy jereo ny vahaolana tolo-kevitra no ilaina fitiavan-tanindrazana no sehoy sy ny fitiavana ny vahoaka.
Zay ny famakafakana fohy nentina tamintsika ry mpiaino jaina mino fa mahasehatra zavatra maro zay fa dia malalaka moa faneho-kevitra omenantsika ary ny laharana idirantsika amin'ny antso amin'ny finday amin'izao atoandro izao 034 53 031 78 034 53 031 78 033 60 640 59 033 60 640 59 Arni 032 91 901 20 032 91 901 20 Mirabanao tompoko efa ao ianao makasiraka indrindra amin'ny famakafakana fa zaka kely mba tiako fantanina tiako apetraka dia ity satria moa le hoe misy ny enceint misy ny fanamboaran-dalana sy ny fa misy le olana le ny laniera akaky ny Lakerivo zahay dia makasitaka indrindra ny amin'ny fanamboarana ny tanàna iny Lakerivo ny lalambe mikodana dia ny trano izay natao amin'ny enera moa izy isa enara makasitaka sy miova na ny fiderin'ny olona rehetra sy ny andro fitsangatsanganana sy ny zavatra hita dia mahafinaritra izy fa teo amin'ilay fanotofana le tambary zany no olana kely taminay ety afasy vato ambody fasina sy manodidina satria mantsy zao tsisy fampandrenesana zany azonay tatsaha tsisy peta-drindrina tsisy fampahafantarana ny lolo izy fa tampotampoka be sady nandeha totoafo be le fitaterana le tany zany ary rehefa lasa lavitra dia lavitra le fanotorana le tany dia zany tiana mba hoe mba isin'ny fanadidina mazava sy ny fanambarana mazava hoe nanahoana sy ahoana marina fandehan'le fanotofana le tany sy momba le olona nanajary an'le tambary hatramin'izay zany satria raha ao amin'ny lalàna angamba momba fananantany hoe sy manajary ny tany anatin'ny 5 taona dia tompony tany fa mila fikarakarana aloha ny taratasy nohatran'izay misy ny fikambanana ao anatin'le zafilaniera zany ao amin'ny secteur 12 manana carnet manana certificat misy ny latsakemoka natao misy koa moa ny ady natao tamin'ny tribonaly intelo sesy niakatra tribonaly io ady io amin'ny olona izay mitonona fa tompony tany dia nandresoana zany ny tantsaha eo zany mahavaka anay hoe inona ny tena marina ao anatin'le fanotofana le tany izy ny tompony andraikitra fantatry ny fanjakana ve sa hoe programman'ny fanjakana dia ahoana ny famerana ho an'le tantsaha zany satria ny président tamin'ny tokana ny enera tany dia nanome toko fa hoe amin'ny masom-bolo anay tantsaha amin'ny fambolena mitambary ny efa voasa eo zany tiana mba hoe isin'ny fanadihadina mba raha azonareo atao hoe milatsaka ifotony ianareo manao fanadihadina mba lalana marina dia izy apaika avy amin'izy satria maheno anaran'olona telo zay milaza fa tokony tambary laniera olona telo tsotro izay zany mba tena fantarina dia makasitaka indrindra ny aino no amin'ny Patrika isaorana betsaka ianao ny valitenitena azoko omenanao angamba amin'izao dia hoe tsaratsara manatona ny tompony andraikitry ny tanàna na ny solomamam-bahoaka dia manontany tsara ny hoe be ny tanàna sy ny ana manontany tsara hoe ahoana dia manomboka eo zany ny ahafantaranao ny hoe aiza ho aiza salam'izany satria afaka manampy izy ireny manome ny hevitra mamalo ny fanontaniana mety misy ao anatin'izay eny tompoko miraba tompoko mirabanao tompoko tsy miteny izy ndrasantsika ny antso 034 53 031 78 033 60 640 59 ary ny 032 91 901 20 eny tompoko miraba tompoko manaja monsieur Mamy miraba tompoko ia dia voalohany mikasika ny famakafakana teo monsieur Mamy dia hita fa zavatra marina malagasy raha ireny nonona teto Madagasikara mataona ny mano ary mahafantatra ihany koa ny fivoarana misy any ivelany isaorako any Andriamatoa Andry Rajoelina noho ny finiavany hampandroso any Madagasikara karatra hita anankiray eto amin'ny kapitale ny Madagasikara io teleférika tsy nofinofy intsony ka dia rehefa ny olona amin'ny tele na amin'ny zavatra maro samihafa na video hoe fa misy aina ny vahoaka malagasy ary raha tsika mahafantatra ihany koa ny vahoaka miaino an'izao onjam-peo viva izao fa anisany manampiniavana ny filohantsika ho fanampiana ny vahoaka malagasy aza tsy niavina re
reny fanampian'Andriamatofoloha ny malagasy rehetra tena le sakafonao mihitsy no atery président any ambilaninao fa i président kosa tompoko tsy nateraka ho fanahy fa nateraka ho olombelona izany hoe tsy ho vitan'ny président samby irery ny isa-tokantrano ka hanao zay hahafapo ny vahoaka malagasy 30 tapitrisa tsy ho vitan'Andriamatofoloha izany fa itsika malagasy rehetra no aoka hanana finiavana hanatsara ny isa-tokantranontsika dia anjaran'ny président no manampy amin'ny fomba hitany hanampiana ny vahoaka malagasy mba hisiny ny fampandrosoana. Faharoa manaraka an'izay monsieur Mamy miala tsiny amintsika zatra le mikritike le mpanositra fantatray ny fitondrana ny fandimby teto ny teo amin'Andriamatoa président Tsiranana no tsy de ny haino fa nahafantatra tantara fa manomboka tamin'Andriamatoa Ratsiraka monsieur Zafy Albert sy ny maro fandimby raha Valimana no tsy resahana tsony ny fampanantenana pokajy nataon'ny vahoaka malagasy aoka re tsy hanakorotana ny fampandrosoana itsika rehetra fa mba irahana mijery ho an'ny manamaso fa miezaka kosa Andriamatofoloha ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Miezaka de miezaka no mpiara-miasa aminy zay tsy afenanao fa misy ny atao hoe tapaka avy any aminao mety nanofahana afaka mamerina miantso ianao fa isorana aloha amin'ny fanehoan-kevitra zay efa nentinao teo ndrasantsika ny antso zo manaraka miraba tompoko sakanehevitra tompoko fa gaga mihitsy amin'ny miain'ny famakafakana zay ataonareo ao ohatrany hoe mandroso be makay zasy de Madagasikara ty nefa miteny vahoaka de mijaly tanteraka eto amin'ny tany malagasy eto raha tsy teny fotsiny avatry ny fitrandrahana renakibony tany zay ataon'ny teratany vahiny any amin'ny toerana maro samihafa ny ambanivohitra any ahilikilika reo teratany malagasy zay velona kely eo amin'io fitrandrahana renakibony tany io fa ny teratany vahiny no atao manjaka sy taiko ary mavita mamono mihitsy ary ny teratany malagasy any amin'ny toerana faritra mavy zany eto amin'nositsika fitrandrana renakibony tany toy izany koa ny any amin'ny faritra Mahajangy iny tositosika sy ahilikilika ny teratany malagasy fa omena ny teratany vahiny ny tany zay ny faritra Mahajangy iny mandeha amin'ny vaovao mihitsy zany amin'izao fotoana izao manaraka amin'ny vaovao amin'ny televizion nareo de zany hoe tompoko de lazainareo hoe mandroso tokoa i Madagasikara amin'izany ny teratany malagasy fadiran'ovana mijaly tady asa ny ivelany satria nahoana tsisy fa ny fivelomana mahavita ny tanora na ny farim-piainana tsisy miakatra koa reto Madagasikara de mba verim-panontaniana ihany ahako tompoko hoe mandroso marina ve Madagasikara misaosa fanohatra mihitsy amin'ny zava-misy misaotra tompoko sorana betsaka ianao fa ianao zany aloha manao ahoana satria vahoaka manko tenenao fa ianao tsy tenenao mihitsy eny faneho-kevitra zay eny tompoko miaraba tompoko hoe manaza tompoko miaraba ny vahoaka malagasy manera mihitsy manera tany tapaka avy any aminao le izy raisitsika aloha ny antso eny tompoko miaraba tompoko eny tompoko mantely leranga teo lasa saina ihany amin'ny teniny teo mandroso Madagasikara moa tamin'ny andro data ny nandroso Madagasikara rehefa iza mitondra de mandroso fa rehefa tsy iza mitondra de mandroso mahagaga leranga iny ngamba atokety tsy haiko hoe efa tsy fitiavana tsotsoa ny fitondrana fa raha salamiko aloha izy ny navita aloha atreto fa raha mihevitra ngamba raha ry dada sy ry sikely sy ny namany mihety amin'ny radio eno mitondra de mandroso Madagasikara izy président Rajoelina Rajo mahazo atsika ny fiainanako maika fa ireny ny mitondra asa ny fomba fijery leranga teo ngamba hoe izy président raha mitondra ohatr'izao tena ty raha ireny ngamba tsy haiko manahoana ny faratsika malagasy nefa de misaotra indrindra tompoko sorana betsaka ianao de makasitraka ny hevitra netiny teo aloha de somary mahagaga ihany fa any amin'le resaka renakibony tany ny tena ifatoana asa manahoana vovo mafy tamin'ny renakibony tany migaray ny asa inona ny zava-misy aminy eny tompoko miaraba tompoko allo miarabanao tompoko miaraba namana mampatrika de miaraba amin'ny PM rehetra elaela tsy hitafiditra avy aty pesapesa ihany namana mampatrika resaka makasika le tenenleranga teo mba resahako kely fotsiny voalohany tsy fantatry inganga iny ny atao hoe mandroso oramsia inona ny atao hoe mandroso ny atao hoe mandroso zavatra tsy nisy teo aloha misy ankehitriny fa tary daholo ny zavatra nitondra Valimanana magro tiko amin'izao fotoana izao université manara-penitra kianja manara-penitra EPP manara-penitra mandroso ve sa tsy mandroso
to dia tsy hainao aloha le mandroso fa nareo to nizatanina narena kibon'ny tany miaraka taminy ve tamin'ilay ray isan-jato zatanay andro ririnina efa tsy fahavarana tsotso raha tsy azafady indrindra janiko eny amin'inona manamany Patrika fa raha ny vaovao tamin'ny radio Vivata eo dia resaka asa no mibahana ka mba misy trangakavaka nampalahelo zany dia ho tantaraiko ilay izy mba miangavy izay olona fahalalana mahakasika ny asa miangavy ny tompony andraiky teny inspection de travail ary miangavy ny tompony andraiky ny orinasa tsy tombona anarana orinasa fa ho tantaraiko Cyprien ilay zava-niseho tamin'ny 13 Desambra namana Mampatrika taona 13 teo amin'ny PK 86 zany hoe teo amin'ny fanamboarana ny tetezana Ambohimandroso io za Sofia Nanzin anisan'ny asa teo amin'ny toerana io io 13 Desambra taona 13 io tapamaraina ihany ny asa fa ny hariva dia niandry ilay fizarana ilay fanomezana omen'ny orinasa rehefa avy avy sakafo zay dia niditra ny toeram-piasana niandry ilay tompony andraiky fa hizara ilay zavatra zany dia nahita ny tenako namana Mampatrika tao amin'ny orinasa chef d'équipe chef de santé manao sodirana varavarana zareo zany hoe manidy tano nanao sodira tsy nanao gant tsy nanao casque tsy nanao lunette dia niteny andry zareo za hoe orasifo aza maty anadasakizy fa iza ny casque iza ny anina dia opa aloha no nataony anao opa vararaka ilay izy ananako profo zany zavatra zany namana dia nandeha voaka aloha fa tongana kely dia nandeha tsy namaly andry zareo iny fa tany avany ilay 4 antondra ilay fanomezana dia niditra izay namonjy filaharana mbola nitohizy andry zareo ihany ilay izy tsisy casque tsisy lunette tsisy solomaso dia mbola niteny fandroany azafady rasefo raha fampiasa madinika nanao an'io efa voaroka ohatr'izay dia mbola nanompa moa izy opa tsy fato sy masandra ilay izy namana Mampatrika dia voatery tsy maintsy nanapaka ilay posta sodira dia nijanona ho azy ilay fanaovana sodira ny antony nanapahako an'ilay posta mba ho fiarovana andry zareo satria ao amin'ny orinasa io na iza mahita mpiasa tandrondronondoza dia manao hoe manao stop na manajanona an'ilay asa na manao any amin'izay urgence zany hoe tandrondronondoza ilay mpiasa dia miaro azy mba tsy ho aratra ny masony dia mitapahako ilay posta sodira satria zareo tsy nanao IPE mitapahako ilay posta sodira dia tonga dia tsy fikasihan-tanana foana fa tonga dia vono tanteraka mihitsy lavalava ilay izy fa teo aloha za dia mivadiko sy ilay mpitondra posy moa nitsena anaty re amin'ny arabe nahita ary mpiasa nahita daholo fa namono misy Albert io chef de santé tao amin'ny orinasa io rehefa niverina azy zay ny 10 janvier taona 2024 dia mbola nangataka fanazavana zany inona ny antony namonoana raha ohatra ka fahadisoko nanapaka ilay posta sodira dia esazio na roay fa inona ny antony namonoana azy atao ve mikasy tanana mpiasa nefa voatsela tao alohan'iny namana Mampatrika tonga le mpanetana amin'ny erisetra reny hoe tsy azo atao manao erisetra fa volana vitsivitsy ao aorianan'io nataondry zareo ilay izy tamin'ny 10 janvier io taona 2024 rehefa nangataka fanazavana fanoroany dia tonga dia nalefandry zareo tany Antsirabe natao akety nitantaraiky tamoa ny zava-nisy dia ny antsavaina Antananarivo moa zany niteny hoe alefasy congé dia nalefandry zareo congé dia miverina zany ianao izy izy 17 janvier 2024 dia rehefa miverina tany dia mbola tohizana ihany le congé nefa za efa tsisy congé tsony ty ratsefo fantatry ty fandrararany ty fa zany eo tsy hoe raha ohatra diso dia vonona roay fa mba mangataka fanazavana kosa hoe eo na Monsieur Albert zay namono io mba hoe fanazavana ro zany dia hita io marina hoe azo atao ve mamono olo dia nefa raha moa zany narerareriny zareo zay dia ny taona Desambra 2024 raha ndeha aty Antananarivo akafisikity avy hatrany dia le avy licenciement ny tena na tsisy fampahafantarana tonga dia licenciement fa ino ny antony ty madama le licenciement moa tsy tapela-tanako fa nivakiko tamin'izay dia ny hoe à la suite dia le teo français moa izy dia arany io zany le nanapahako le posta sodira dia misy Albert io afindrafindra le madama tompony andraikitra ny servisy RH eo amin'ny orinasa io
Zany hoe fenina zany le Monsieur Albert. Zay ny madame efa voaroko Monsieur Albert. Monsieur Albert nefa miasa ao amin'ny orinasa io. De teny efa hitan-dry zareo sady teny manko zany madame io hoe raha ohatra ianao zizika hitoran'ny Albert, aorianan'izay ianao mety roan'ny orinasa. Izany hoe madame tsy hitorina namono ary izy. Fa tiako fotsiny hoe mba inona ny antony mamono azy, zay fotsiny tiako fatarina. De nroany zareo moa za de 2025 teo Desambra. De eny arô madame fa tsy maintsy hotakiko aminao ihany ny fihaonana amin'ny Albert na de tsy miasa ato ary. Tsy niteny tsony aho satria tampoko le izy. De mbola niteny any madame ianao izy raha mitory anay de tsy ho tafaverina miasa tamin'ny orinasa tsony. De za moa tsy mamaly fa hoe tsy maninona madame aho. Ny tiako atongavana raha misy ve mpiasa tompoko manao faute 23 Desambra 2023 23 Desambra 2025 ve vao tokony voaroko. Fa ny antony afen'ny madame tompona andraikitra ny servisiera io le olona namono mpiasa. Za no vorony Monsieur Albert io. Ary madame zo manafina azy. Zany hoe raha tsy madiso inona izy ny anaran'le orinasa raha tsy madiso. Eko hoe afaka tonona ve ny anaran'le orinasa tompoko. Sava ho azy orinasa so zay asa taonina tompoko. Teo amin'ny tetezana komandroso io. Miala tsiny fa talohan'ity andro ty de efa nandrefa mesazy tanan'ny madame io satria na hatrandro zao aho mbola mangataka fanazavana fa tsy mahazo, tsy mandray telefoniko izy de mesazy nalefako. Ka eto ny zavatra teneniko eto tompoko ao aminareo ny numéro vonona raha ohatra ka hoe mandangana ohatr'izany. Ny zavatra tiako atongavana farany de zao tsy mitaky ny verenana miasa amin'ny orinasa io fa mitaky kosa ara-dalàna ve nandroana rariny ve nandroanareo ana. Ary mbola takiko otrany farany Monsieur Albert ny fanaty tavaniko sy anareo tompony andraikitry ny orinasa so zay asa taonina. Indrindra fa ianao madame zo tsy Monsieur Samson. Monsieur Samson moa araky niny de efa tsy miala tsy haiko hoe inona ny antony mialany fa Monsieur Albert to de any amin'ny santé any Tamatave. Manaitra ny sainy tompony andraikitry ny inspection de travail anara-masiny orinasa fa mbola misy rara mahazo mitasa madinika eny anirivon'ireny orinasa reny. Ity atamarana na ripeny de tsy sanatry ny vava alelipera na tsy mangataka ny verenana miasa amin'ny orinasa io fa na volan-draisiko tamin'ny farany teo ara angamba tsy araka ny tokony ho izy. Tao eto teo FSDP io tady lalana Antananarivo fa na amin'ny télé na amin'ny gazety ho avokako eo de ary tsy maintsy tonga any am-potitsofiny DG io madame hoitan'ny DG sary rehetra sy mipirofo rehetra ty amiko. Ary ny feo anao de voarayako tsara mihitsy. Zay fa manaitra anareo rehetra mba rary ve zany tompoko saiko hoe misy olona mety teto mba hampahalalana momba ny asa. Ka ialako raha ohatra ka diso fa zavatra azo porofona io hoe mpiasa manao faute janvier 2024 ve de 2025 voaroanao. Tsy angamba kosa zany tsy mariny fa fotsiny hoentina ana fiainana le hoe efa hitandry zareo zany tsy mitory de mipetany am'izay zay tena marina mba hoentina ana fiainana ny Monsieur Albert. Eto koa tsy mitaky hoe roay Albert fa manazavana aminony anany tiako tenenina ka mampalahelo izy namana mampatrika de alana tsiny fa tsy maintsy mezahana ho ambara eto ny marina ka misota betsaka tompoko. Isoana betsaka ianao nampitan'izany vaovao zany alohan'ny mifarany zany asitsika efa marinana fanamarinana eny tompoko. Miraba tompoko. Miraba tompoko. Eny tompoko. Patikisana ny paraministre tany Afrika satria hoe manaraka loatra be zany le tony ohatra amin'izy hoe zara raha misy zavatra ohatran'ny sekoly hoe tany fan masy loatra le fitiavana seza moa tena marina fa raha zavatra misy mety sasanangy samihafa. Zareo na zareo ara mainty amin'le hoe azotenana nefa tsy manana programme tena kely zay vahaolana totry ohatsy zay teresaka kely an'le jirama fanambarany jirama hoe mafimafy stage ny karazana za zany mba manontany tena jirama hoe manontany ny jirama hoe inona moa zany nataony jirama hatra fa lasa ohatrany hoe fampirorona vahoaka eo ary atako zaka lazay mbola le mafimafy ina zany ny asa nataony zareo hatrabizay heritaona zay mampanontany tena hoe raha ny ety ohatra hoe orinasa sasany zao ianao vo isan'andro mihitsy ny tompony andraikitra zao inona inona vahaolana hatramin'ny suivi hoe misy proposition international aina de inona zay zany le jirama tsy inona moa zany nataony le jirama izy vahaolana lahatry zany tapoizana
non ndio otrany fanjakana zany diso antanina zany kazoka eno zany tokony olana fa tsy anao nametraka olana lava izy tanisa olana misy mety mampatahotra mitsy le resaka jirona olana nefa resaka kely amle fahantrano zamba manontany tena zay tokoa zay zava-misy Madagasikara le fahatana lany le ojera mampiso eka le voatra rehetratrina lamba betsaka ny olona manao trano betsaka ny olona manana fiaran'ny tokoa zany hatramin'ny moto olona tsy ampozina zany lasa moto ahoana zany le fahatana lazay ianao zany ohatra olona faranzy hoe madika izenao parasy lamba nasa lamba ray zany raha mora indrindra misy lamba lehibe zany misy telo arivo efatra zamana lasa lamba fotsiny le olona sana tokantrano olona efotrina fantatra hoe tafiditsona kazana le haiko na mibaky mondial manao za zany dia maty otrany marina tokoa zay fa isabelina sarana zany zay tokoa fazoasy farasy laha varina zany raha tena marina mantsy zao ny banque mondiale io tena manao macroéconomie izy zany tsy maintsy il existe zao code de risque misy code de tout le temps ny raha natamin'ireo zany raisiny ohatra hoe dokotera izy ohatra hoe nisy ampitsabo anao izy raha dokotera hoe tsabo anao de teresanareo marary fopaty anao iny nanderanana mitsy aloha va dokotera zany eritreritry komba efa deritre zany fanjakana hoe ahoana io miaraka amin'ireo sinosinegale sy afrique du sud sy ny karazany miaraka amin'ny Rosia ndreo. Ya, isorana betsaka ianao dia makasitraka. Ndraisantsika ny antsoa manaraka. Miraba tompoko. Miraba anao dia mampatritra. Miraba tompoko. Alotsinkely nena vata. Ya. Mialoha an'le ramose taloha le milaza teo hoe tsisy fampandrosoana. Eto Madagasikara zany aloha tsy fanomeza ty fa be da be mivoan'ny katarakta eto e. Fa za mano hevitra ihany aloha ery Ambatomaro misy mpitsabo maso ramose. Jere zany aloha masonao fa tena voan'ny katarakta tanteraka ary entiny le fitiavana na hoe tena alahelitseza amin'ny fitondrana teo aloha. Na entin'ny fahakalana fampandrosoana entin'ny fitondrana amin'izao fa mampalahelo mihitsy le toe-tsaintsika mihitsy mampalahelo eraky ny faritany eraky Madagasikara efa fampandrosoana ny fitokana azy raha zao ny tena tsy manana fotoana ny filoham-pirenena voandroany izao dia nanao vato fototra ndray aty atsinondrano atroaty zany dia hitokana n'indray fampandrosoana daholo zany tsy voatery ao anaty vilaninao akory ny fampandrosoana eto Madagasikara tsia rehefa manao fanampiana ny fitondrana dia matofoloha an'le varitsintso ny sokotra ho an'ireo le sahirana no meny andreny tompoko fa tsy ho an'ny olona manan-katao aloaloha dia tsorona dia malahelo anareo mpanohatra fa hoe omena fotsiny ka sahirana le olona tsy azo jerena fotsiny zay ny hita amin'ny filoham-pirenena omena aloha zay tena sahirana fa ny olona manan-katao reny dia omena malahelo toerana ny olona efa manan-katao dia mahita an'le zavatra arotraky ny any ivelany eto amin'ny fitondrana fanampiana fampiroboroboana fampandrosoana eto Madagasikara dia malahelo ny tongolony zitika daholo ireo mpitondra teo aloha ary mety anisy an'izany angamba ianao tsy mahita ny fampandrosoana teo ramose hialatsiny zay ny tenenako hoe mandehana eny Ambatomaro fa misy mpitsabo maso tsara eny afaka mandidiny katarakta anao ho antsika malagasy reto za miemboka mihitsy amin'ny fanaratsiana taon'ny mpanohatra fa tsika tsy maintsy mandroso ary ny fampandrosoana ho an'ny malagasy rehetra ho an'ny firenena sady zay hoe mampatrika makasitraka tompoko makasitraka makatelo anao tompoko eny tompoko miraba anao tompoko miaraba antsika rehetra piaino miaraba ny mamina peripiany miaraba ny tata miaraba madame fidiany ny ekipa rehetra manaraka makasika ny resaka avitandanga io dia omeo fahefana manokana mihitsy ny filohan'ny fokotany filoham-pokon'olona mba tsy hisiany halatra tany fa mora soroany io halatra tany io tompoko mora soroany io tsy misy an'izany hoe olona manana titra anako zany eo amin'ny fanjakana malagasy fa ray ihany
ny titra ka izao alao miainga any amin'ny fokontany ny ankety izay ataony ny any amin'ny domaine satria ny any dia resaka latabatra eo ve ianao dia hitany tany any Ambovombe ao ve dia hainao eny Anosy ve dia hitany tany na dia atao hoe any Arinarivo fotsiny azy tsy misy an'izany fa tsy maintsy maka ny avian'ny filoha fokontany tokoa dia ireo tsy misy hoe filoha fokontany any fa tsy maintsy misy olona roa na telo na efatra farany kely ny alaina dia tapitra ny ady tany toko manaraka an'izay ohatran'izay teo amin'ny fandriam-pahalemana meo fahefana manokana mihitsy ny any amin'ny fokontany fa ny eo mahita ny trano Atsimotra Avaratra malena ialofana sy ny mety vaky vovonana fa tsy hitany any amin'ny atao hoe ministère en défense amin'antolo akory fandriam-pahalemana manerana amin'ny Madagasikara tompoko hay ny mahakasika an'iny fa raha izay dia mahakasika ny anao Andriamatoa Ratetson ianao dia ohatra manivaiva tanteraka mihitsy ny filoham-pirenenay ozy satria ianao ohatra ny tsy malagasy angamba dia tonga dia manivaiva fahatany ianao Andravelo président io tompoko filoham-pirenena io tompoko fa mba atao izy na tsy tianao ary manaja ny tenanao atao filoham-pirenena manaraka sorana betsaka ianao dia makasitraka resitsika ny antso manaraka miraba tompoko mifinata mami miraba tompoko miaraba ny ekipa rehetra ao amin'ny okazava ao voalohany indrindra miaraba ny namana rehetra izay miditra ary mifinata atsika jiaby amin'ny efitra izay apetrakatsika ao anatin'le fijoroana mahitsikatsika ao anatin'ny fijoroana mahitsikatsika misy tsy mazaka dia ren'le miditra ohatany hafahafa reny tsy manahitatsika reny mahatonga ny amiral ny teny an'le hoe le karavany pasy tsy teneniko le alofa lazay amin'ilay fa manompa tsika raha ny teny faharoa zavatra tiako resana androany mamy ny fampandrosoana sy mifanampiana ny vahoaka izay ataon'ny filoham-pirenena amin'izao fotoan'izao misaotra anao monsieur le président Bady satria fampidirana amin'ny mpianatra misy amin'izao fotoan'izao raha tany Morondava ianao dia fantatray sy hitanay tsara ny toriteny kabary fa tsy toriteny dia nataonao nametraka ny hoe hiterena andreo mpampianatra rehetrarehetra ao anatin'ny lasy ny fampianarana amin'izao fotoan'izao ary apetraka ao anatin'ny fandaminana mandram-patapitra mandaa afiny zany jusqu'à 2028 ametrapetrahanao maty-paika le fametrapetrahanao an'izay zavatra zay faharoa manampy mpianatra ianao amin'izao fotoan'izao toreny olona nampianao araky ny sakafo zay amena azy reny hoe motrain'ny olona zavatra tena tenenina dia tsotra naiza ny toerana nalehanao dia ao anatin'ny reny ary rehefa nahitandray zay dia niteny hoe nanompanohitra ary nge mba milahatra hoe miandra an'le vary ameny filoham-pirenena fa rehefa aveo izy voky izy ndray manohatra miteny zavatra tsy fanjariana renanary ao anatin'ny aksa ohatran'ireny hoe dia tsisy olona mpanohitra fa rehefa mahita filoham-pirenena tonga izy komba somadoni ao anatin'ny raha reny hitanay reny fantatray tsara nefa reny tsy manahita nefa zao filoham-pirenena io tsy ary mbola miteny io za tsy miresaka aminareo zay manohitra fa ny zavatra niteneniny dia tsotra zezika mampiroborobo ny zavatra tokony mifanindrianareo ao izy ary io nareo fa lasa dala mahita ny fampandrosoana zay ataony faharoa fantatray tsara ary hitanay tsara fa amanjato ny distrikta mampianatra zanaka miditra amin'ny CEG ny tohananao monsieur le président mivady menao bourse izy reny ary nampinao ny ray aman-dreny ao ny nampinao araky mivola vidianana fitaovana ao ny mpianatra nampidirina tamin'ireo fotoana nampidirina ny mpianatra gratuit amina CEG ao anatiny fivondrona marobe fantatray zany arakay ary zay manara-maso akaiky ny zavatra ataonao fampandrosoana zay hoentinao raha mavita an'izany nareo mpanohatra mba manaova ho ata zany fa ny zavatra mahavariana ny zavatra vitana ihany ny lazainareo ratsy ny zavatra tena tenenina dia tsotra ny dadanareo teo efa potsy angale 4L satria izay ny lazainy taminareo fa mena 4L isatrano nareo to tsy nahita 4L akory fa na 4L fa na 1L raha tsy nisy taminareo iny izy fanindrodana tsy nykody ny zavatra napetrany dia ny usine sy ny raha izay daday avy any Ambatondrazaka ny tanynay sy ny toerana fambolena indray raha naorona ary namboarana ny zavatra be dia be io fa vitanay ny 44 vitanay manangaziky vitanay tabatabandray ny olona milaza teo ny zavatra tiako tenenina afatra avy amin'ny daday ty ho anareo mpanao politika tsotra ny afatra anay
ny toerana misy anareo a ny zao ifanampiana am'le filoham-pirenena fa aza miteny toerana ny olona hafa any fa raha ny tena marina tika raha samy mijoro amin'ny toerana misy atika mandroso Madagasikara. Ny zavatra mahavariana dia Antananarivo anao a dia any Toliara nresanao nefa tsy fantatrao akory le any Toliara fa henonao le feo Toliara fa misy an'izao so dia mba miresaka za zao avy any Ambatondrazaka sy faritra Antsinanana misy a tsy resaka an'izany mihitsy satria ny zavatra fantatro dia miao amiko aloha miao ny ezahako amin'ny filoham-pirenena monsieur le président misy an'izao aty aminay amboarina iny zao mananara niditra teo ngamba baibay goatra karakory tsisy goatra ntsony aminay any e miarosolo raha vongo mandeha mananara zany ianao a efa tena lazaiko anao fa tena kelikely fa vitesse ngamba tonga de adiny roa de tonga ny zavatra tena tenenina de zao zay rehefa manao politika eo amin'ny toerana misy anay aloha jerinay ary alanay mihitsy hoe monsieur le président monsieur le premier ministre monsieur le ministre zao zao toerana misy anay inona ny atao ka ho an'ny sasany a le rangaly milaza hoe tsy mandroso Madagasikara any ny toerana tsy fantatro masony jereny sofiny andrelona zay afaizy anao indrika mba teneny zavatra misy eo aminao zay le mba mampatsarotiny anay manao hoe rehefa manao politika ny toerana misy anao aloha jerena dia ao mifantatra hoe misy ny atao manara-penitra vetibe tsy olazaina tsony le manara-penitra fa ohatra ny tena mahavariana mihitsy hoe manara-penitra vita daholo ny rehetrarehetraka voalohany indrindra mamy sotra vetibe tafaladedina zay napetraka ao fantatra mihitsy ny fijery sy napetraka ao hoe zay ho ale toerana misy atika de hoe manitsy ary mampianatra sotra mamy amin'ny manaraka indray so nabetsaka ianao dia makasitraka tompoko lazantsika ny antso manaraka 034 53 031 78 033 60 640 59 ary ny 032 91 901 20 mirabanao tompoko allo miraba tompoko miraba tsika olona tsara rehetra elaela tsy niato ny ato litererako zay a misy namana teto ny teny hoe enareo mpanohana fitondrandreo vokarama ka zaho vokarama ka za zao mba nitany tena hoe fa mba otrina raha ny karama tokony ho anahy na efa so de efa lasan'olo ka fa raha le karama tokony ho anahy napetraka ny fitondrana fa tsy azoko aloha ary zay mihitsy no mahatonga ako tsy miatso elaelo zay satria le crédit tsy arak'izay manarakarak'izany misy zavatra tiako resany eto amitsika moa afantanina anankiray aloha mo ve i namana penjy samy mpanao gazety tamin'ny fotoanandro penjy lehibe ny tanàna Nivato mo ve izy iny tsy lasaka tamin'ny anarany tim olona tim ve ivery mamy tsy efa antony tokony anesorana anazy ve tadidinareo le tamin'ny covid de nisy député de nampisotroana ranona fanafody manasitrana covid de zay ny antony nanao fanambarana izy hoe za sitrana de zay ny antony nanesorana azy tsy ho tim ka ihany ohatra ny endriko i penjy ohatra ny endriko hoe lehibe ny tanàna hoe miara-miasa fitondram-panjakana tena mampandrozy tena zao de zao ka tsy amavoaroko koa sa mba exception mba manokana iny ya mafarany alohana maranako azy misy resaka eto tsy hoe manozongozona finoany jete any fa malalaka ny fivavahana eto misy ny silamo misy ny bahi misy ny kristianina misy de misy eto hindou misy eto boudiste sy karazany ka za sendra nahita boky hoe soratan'ny boudiste hoe Liongzi de io boky io miresaka fahasalamana to de sitrana le olona ka tsy fantaro raha ohatra ka mety miinteresse fa alohan'ny dafa any amin'ny Facebook any jerena de mba saminy jery anazy zay mahasoa azy fa mahasalama olona izy eto amitsika mbola misy hoe maka am'le fanapozinana tamin'ny alina iny atao evasana sy ny karazany nefa le izy tonga de hoe manasitrana ka jery ao zay zavatra zay fa tsisy fivavahana hafa akory le izy fa boudisme fotiny tsisy vavahana akory eo anatin'ny boudisme raha fahafantarako azy Liongzi falony dafa
Palun Dafa FALUNDAFA. Ka zay fa dia misaotra betsaka Misaona betsaka ianao dia makasitraka. Andraisantsika ny antsoa manaraka. Eny tompoko. Mirabanao tompoko. Mirabanao tompoko. Miraba tompoko. Allô. Efa ho ianao fa mitenena atao moramora le radio. Atao moramora le radio. Miraban-radio fifa dia mirabanao namana mpanolona. Tena tsetsetsesa tsiaritra mihitsy aloha fa nanampy ny fanivolasan'ilay rangahy teo aloha teo aloha ilay izy fa andriamatoa zakra setson kosa aloha dia tena maniratsira sy mamingavinga mihitsy ary efa nitady fotoana mihitsy ny mba hizitra amin'ny mpandarana ohatran'izao satria filoam-pirenena iny ary zay no andasabato an'iny ary zay saky ny misy olona mamingavinga an'iny dia efa miteny foana zahay hoe mba manaja fa filoam-pirenena iny na inona ataonao ary eto zany dia tena mankahiran'iny filoam-pirenena iny mihitsy fa tena filofo tena feno fahendrena asa loatra raha mba hisy olona ve avita ny vitan'iny raha mbola hoe hitondra nyty Madagasikara ty fa andriamatoa Jean Jacques Setson nenao dia fahadisoana satria latsaka ho fidiny ianao nandrotsaka ny toy ny antiboly ianao fa naleonao ny landa soufflera ka noho izany dia tokony mangina ny vavanao aloha fa mendrasa 724 dia hitantsika eo hoe misy olona hifidy ve ianao ary avita ve ianao faharoa manaraka izany mpanao gazety na eny fandarana moa mandeha bus na taxi be ny tena dia na eny fa mifandarana amina taxi be mpanao gazety tonono afaka ho tononona mihitsy ny ve ny raran'ny ondam-peo aloha tsy ho tononona fa tokony ho tonga saina ren'olona re mpanao gazety mianada mamingavinga ihany koa ny filoam-pirenena raha tena milaza azo mahay mitapana n'ity firenena ity mbola mankahery mamerina fandroana hoe mankahery anao andriamatoa filoha fa tena hitanao mihitsiny zany hoe mpanao gazety fanabeazika zay ny tokony ataonareo mpanao gazety zay dia milaza ny vaovao zay misy fa tsy famingavingana filoam-pirenena ohatran'ireny kosa zany kosa aloha tsy rarina ary eto zany dia fahalalana fanaovana grasa fanaovana gazety marina fa misy fahalalana fa tokony mba misy fetany kosa ary raha ohatra ka manana mahay nareo mahay mitantana ny firenena ity na ina fomba atao eo na ina mba amendrasa re tompoko ny 724 zay tokony endrasa zay dia ho hita eo hoe vitanareo hoe hifidy ny olona hifidy anareo dia ino ny zavatra hoentinareo eo fa mbola sako no miteny eto fa tsy misy navitany filoam-pirenena amin'izao fotoana izao io raha mbola iza hitondra eo na iza hitondra eo mankahery andriamatoa filoha fa tena filoha feno fahendrena ianao ary tena miaina ao anatin'ny fiainana maha-kristianina mihitsy ary ny fitiavana dia tena hoe slogan hoentinao dia ny fitiavana ny lehibe indrindra tena hoentinao an'ity Madagasikara ity dia mbola mamerina farany hoe mankahery andriamatoa filoha tohizo ny lalana fa tsy maintsy tafity Madagasikara. Saorana betsaka ianao dia makasitraka zavatra manahitra fotsiny mpanao gazety mpanabe ve dia ho tonga amin'ny famingaviana ray aman-dreny tsy mety zany azalaina baraka gazety koa marina azalaina baraka izay mpanao gazety angao tsy mety tsy mety zany fa eny tompoko miraba tompoko allo monsieur Patrick miraba tompoko miraba anao tompoko manaja anao misy niteny teo aloha teo le hoe tsy mandroso Madagasikara navalina teny fatapina aloha masony tsy manino zao fa efa feno ny fandrosoana fa zavatra mba tsy nitakina zany ho an'le tiana mandisiko teny teo ho an'le retraite ambandre vola amin'ny knapsa efa matetika any miteny antso ny foana mbola tsy hitasihatra zao zany koa tsy milaza hoe tsy makasitraka zavatra miseto tena makasitraka be fa tsy trapangaro za fa tena mandrositsika fa ny zavatra hitako misy tsy mbola mitody hatramin'izao dia le fisotrozonoan'ny fisotroronana amin'ny knapsa tena hitako tena vadira anaovana be mihitsy neny za rehetrarehetra zay ao anatin'io zavatra io zay zany mba angatany firenena fa tena mijaga tsy tetirety zao fanjakana amin'izao fotoana zao ka manainga anao mandray tsara zay fa io numéro ko mpiantso ny zavatra fony fa za zany dia efa feno avampy aly hoe fampandrosoana ataon'ny filoam-pirenena fa tena hita hoe feno Madagasikara fampandrosoana amin'izao fotoana zao zava-dehibe zany fa zavatra tiako ampiana tsy ndreko mahavito tsy hoe ty tena koa zay fandehibe ia isorana betsaka ianao tapaka avany aminao moa le izy fa efa tafita ilay efa neo-kevitra tianao hoentina
iny tompoko miraba tompoko manahoana tompoko madame Lydia ihany avy aty Ambatondrazaka Rambaibo miraba misy Mam Patrika miraba ny teknisiana miraba ny vahoaka malagasy manerana nosy manerana ny Madagasikara anao hevitra kely ohatra ny mandinika kely amin'le telin'le Ramsey teo hoe tsy mandroso Madagasikara dia mba hanontany anazy dia tokony hamaly ahy izy arapitso move fa nandroso be tsika tamin'ny Filibera Tsiranana tamin'ny président Ratsiraka tamin'ny président Zavelbera tamin'ny président Rajornary Mampiana tamin'ny dadany zareo mba manontany anao an'izay move nisy an'izany aty amina aloha ny tineniko move vita ny R44 ino naparary aminay araka ny tinen'ny ray aman-dreny daday teo zany manainga zipo zany tineniko anao Ramsey manondraka tambary tsy amanaly ny hektara na manetsy ny hektara fa manapitrisa ny hektara zany amanainga zipo namboarin'ny président Andry Rajoelina io tena zay tompona tambary nanodidina n'iny ka mahazo sabe tsisy vary miakatra isaka ny volana tonga ny volana me fa tototry ny rano foana rafa babaraka ny andro dia mba manontany aminao amin'izao hoe allo maheno dia mba manontany an'le Ramsey teo tena tsisy vary miakatra tamin'izany tamin'ity taona ty sy tamin'ny navitany Andry Rajoelina io vao nisy vary miakatra nitatsana ny didina n'io manainga zipo dia mba manontany anao aho tsara ve zany sa le hoe tsy nahazo vokatra nitatsa tamin'iny mbola tsy vita mba manontany anao mba maly ahy ianao arapitso hoe mety ve nazahoany tatsa vokatra tamin'ity taona ty sy tamin'ny navitana io manainga zipo fa tsy tototra trony ny tambary ary mahazo rano tsara daholo ny tambary rehetra tsy haiko raha mety aminao ve zany hoe tsy mahazo vary ny tatsa sa mety aminao hoe nahazo vokatra ny tatsa tamin'ity taona ty anjaranao mieritreritra anjaranao mamakafaka an'izay avelo koa ny amin'iny mitodika kely amin'le ranadavy any apetsapetsana Tsirabe teo tsy zony mpampiasa kosa aloha mamono olona kosa aloha fa tokony le mpiaro ny zony mpiasa tokony hiaro anazy kosa amin'izany zavatra zany fa tsy mety kosa zany satria niaro ny ain'olona sy mpiasa kosa izy na tonga anazy